Arabatoko lafinatra toboko vavy akafaliana indray no iarahantsika amin'ny takarivan'ny alarobia ity dia manasa antsika ny tokantrano any anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv ety ampiandohana dia tsara sady ny manitsidika antsika ireo lohateny misongadina ny makasika ny vaovao manodidina ny andramena ny makasika amin'ny mety toetra ny andro ihany koa eo ihany koa ny fampiatranonina eto Madagasikara ilay fivoriana lehibe miompana amin'ny asa-panjakana ireo no isan'ny hoentina amintsika amin'ity takariva ity fa ny anokafantsika azy aloha dia vaovao makasika an'izay andramena izay taorian'ireny zava-nitranga tao Antalaha ireny dia miantso ny rehetra mba hifanome tanana tsy raviravitanana eo anatrehan'ny fanondranana an-tsokosoko ny andramena ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta andriamatoa Omer Beriziky raha ny fanazavana azo amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 4,000 eo ireo andramena efa voatazona ny antsepriny izay rehetra. Ilaina ny fanadihadiana ahafahana mahita ny marina momba ny fanondranana an-tsokosoko andramena ary mitony ady amin'ny fanondranana an-tsokosoko izany araka nambaran'ny praiminisitra Omer Beriziky sady minisitra misahana ny tontolo iainana sy ny alina. Efa nisatrano ny fandraisana andraikitra izay Taorian'ireny sainga ilaina ny fanomezan-tana ny rehetra amin'ny ady an-tsokosoko andramena hoy izy. Ny mampalahelo amin'ny zavatra toy itony dia betsaka ny fanendrikendrehana, betsaka ny fandotoana amin'ny tsirara, betsaka koa ny fanenjehana sesilany ka dia tsy izay anefa ny zavatra tena takian'ny firenena tadiavin'ny firenena. Ny marina no tokony hojerena, tokony tadiavina ary tsy misy ahitana an'izany marina izany raha tsy misy ny fiaraha-miasa feno ary tokony izy koa ny fanadihadiana tena izy atao ny fanadihadiana zany mba ahafahana mahita tena marina amin'ny teraharahany andramena ity. Araka ny fanazavana ny eton'ny praiminisitra tsy voahaja ny antanatoam-pahefana tamin'ny fidinana tany Antalaha nataon'ny DST. Misy leo responsable sur place any ireo tompon'andraikitra any an-toerana ireo tsy nahalala akory ny fahatongavan'ny élément DST akany fa tonga zareo dia tonga tany amin'ny le toerana atao hoe ambodiampana any amin'ny district an-Antalaha io amin'ny faritra atsinanany Antalaha iny tsy atsinanany Antalaha. Tonga tany zareo dia nisy fokon'olona be dia be, nisy olona zany tonga avy any efa sahirana zareo zay vao nampilaza di tompon'andraikitra tany an-toerana. Zay vao nampilaza ny tompon'andraikitra rehetrarehetra amin'ny institution izay misy eto amintsika amin'ny fitandrovana ny filaminana, na ny ministra ny voalohan-dahy na ny ministra ny gendarmerie-pirenena na ny ministra ny filaminana anatiny dia samy tsy nahafantatra ny mission nataon'ireo DST ireo tany an-toerana ary raha dinina sy vema raha toka nanana information zareo fa naninona tsy nampitena tamin'ireo olona ireo satria ireo ny tompon'andraikitra izay misahana ny fandriam-pahalemana sy ny ady atao amin'io fitrandrahana tsy ara-dalàna ny andramena io. Araka nambaran'ny praiminisitra dia bolabolan'andramena manodidina ny 4,000 ny voatazona amin'izao fotoana izao ary eo ampandiniana ny fomba atao ahatongavana amin'ny tsy fisian'ny tahiry ny comité de pilotage erana amin'ny vondrona iraisam-pirenena.